maimaimpona izy io dia programa fanasitranana maneran-tany izay hositranonao raha fanasitranana lehibe indrindra ato an-tany misy zavatra nolazaina taminao efa tsy sitrana amin'ny olombelona dia tsy azo atao izany fa amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia azo atao miomana amin'ny fagagana izay nataonao. Miomana ho andreo riandramy manasitrana raha fanasitranana mivatana miaraka amin'ny lehilan'Andriamanitra Pastora Chris. Koa tongava ary ny 18 mars ka hatramin'ny 20 mars 2022 amin'ny rora tolakandro amely sy amen'ny tany ny hery fanasitranan'Andriamanitra ary izy fagagana sy fanasitranana ary fitahiana manokana manerana ny tany. Izao no fotoana fagagana izay nataonao aza miraharaha amin'ny fanaintainana mety andratra izany aza velam-piataonao amin'ny fanaintainana na inona inona filana dia ilay hery omena ianao ialanao amin'ny aretina esory io aretina io fanakatonana tanteraka ny asany devoly ny aretina sy ny aretina amin'iseo rehetra avoaka ny herin'Andriamanitra ary hoentanina ny finoanao noho izany fagagana izay tediavinao izany. Sitrana amenarany Jesosy ianao glory. Avy any Chine niratra amin'ny atidoha izay vokatra ny fitsangatsanganana ankehitriny tsy afaka miteny izao mihinana voninahitr'Andriamanitra izao. Nanana ny fanaintainana azo damosina lava izy ikahoaty azo damosina izao nanjavana ny fanaintainana ary lasa ny fitaovany akavanana ny fiara miala io. Fijoriana vavalombelona mijery olona iray mitsangana tamin'ny maty ianao. Misy ny sasany taminareo efa lazain'ny dokotera tsy misy fafahana manampy anao fa anio misy fanantenanao anao ao amin'ny Jesosy Kristy. Aza mangatakandro misoratana arana dia izao andray anjara www.heilingstrain.tv/rikschak. Raha mila ny fanazavana misimisy kokoa dia atsolona arana 034 41 222 89 na 032 74 856 61 na 034 81 612 62 na 034 21 964 91. Aleva mivantana miserasera www.heilingstrain.tv ary amin'ny fampiarana finday-tsekoly fanasitranana misy tika teny amin'ny fiteny efatra arivo mahery. Fanasitranana dia mandeva servisy mivantana amin'ny fanasitranana miaraka amin'ny Pastora Chris izay fotoana voatondro hanasitranana anao.